Miarabanao tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany. Fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, hanova amin'ny fiainanao ho lasa feno fifaliana, feno fiadanana ary feno fandresena. Tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany. Androantsika nomboka karazana vidéo hafa indray fa hoe jerentsika kely fotsiny lohina zavatra nresantsika tamin'ny farany. Dia zavatra nresantsika tamin'ny farany mantsy dia ny tenin'Andriamanitra nanazava ny fanamarina tena. Dia zavatra faran'izay ratsy be mihitsy amin'ny fiainana kristiana. Fa zavatra ataontsika eo izy dia hoe mahita ny tenantsika ao amin'ny Kristy, tsy manana famarinantsika manokana izay avy amin'ny lalàna ozy izy na izay avy amin'ny zavatra ataontsika, izay avy amin'ny asa. Fa manana ilay famarinana dia hoe mahita ny tenantsika ao amin'ny Kristy tsika dia hoe misy antsika ao amin'ny Kristy dia mirehare amin'iny, mitoky amin'intsika fa tsy mitoky amin'ny nofo. Dia ny manomboka resantsika androandray mantsy mikasika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mihitsy dia zavatra jerentsika voalohany hoe tsika tenen'ny Tenin'Andriamanitra hoe Fanahy Iray amin'ny Jesosy. Dia ao anatin'izao vidéo maromaro zao koa tsika niresaka makasika ny fanamasina. Dia ny vakitsika voalohany aloha Korintiana voalohany toko fahenina dia 9:20 sy 7:10. Moa tsy fantatrareo fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy. Fa ho Andriamanitra ho nofirayany izy roa. Fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy iray aminy. Dia eto mantsy izany manao fampitana ny Tenin'Andriamanitra hoe fifandraisana mpivady sy ny fifandraisan'i Jesosy tsika rehefa hoe ao amin'ny Jesosy. Dia ozy izy hoe mitovy amin'ny hoe ny mpivady ozy izy dia hoe nofirayany, izany mantsy tenin'Andriamanitra tany amin'ny Genesis. Dia ozy izy hoe rehefa miray amin'ny Jesosy, rehefa mandray an'i Jesosy tsika dia lasa fanahy iray aminazy ihany. Dia mitambatra, dia misy ny fitambarany iny mihitsy mantsy. Iny mihitsy ilay tanjon'Andriamanitra ty amin'ny testameta vaovao, ilay zavatra tsy nentina tao tany amin'ny testameta taloha. Tany amin'ny testameta taloha mantsy hoe nafantatra n'Andriamanitra kely n'olona nanana ohatrany hoe fahalalana kely an'Andriamanitra, tsy tena hoe fahalalana be izany fa hoe nafantatra ny ampahany kely makasika an'Andriamanitra. Dia nanana lalàna n'olona tany amin'ny testameta taloha dia ilay izy afaka nitahiana. Raha ohatra mijerena amin'ny Deutéronomie 7:20 antsika. Dia misy fitahiana ao, misy an'izany misy fepetra maromaro ilay izy dia eo amin'izay mantsy dia misy ilay Tenin'Andriamanitra malaza iny hoe ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Na hoe tohina ianao any an-tanàna, ho tahina ianao any an-tsaha. Dia dikan'izany mantsy tamin'ny testameta taloha nisy fitahiana, afaka nahazoana fitahiana mihitsy ilay fanekena taloha fa ilay izy mantsy tsy izany tanjona. Tanjona tsy hoe zavatra, ohatrany hoe zavatra materiel, ny hoe zavatra hita maso fotsiny. Fa ny tanjona fifandraisana ohatran'izany mpivady, ohatra hoe ny fifanaraha-mpivady zao tsy hoe resaka fananana fotsiny. Dia hoe resaka ohatrany hoe omenao inona dia omeko inona ianao dia hoe raha samy asa tsika dia samy mampiditra ohatrino. Tsy izany ohatra ny fifandraisam-pivady fa ny fifandraisam-pivady hoe ilay fiarahana mihitsy dia miaraka dia mifankatia iny. Dia izany mantsy tenen'ny Tenin'Andriamanitra hoe misy an'izany ozy izy tian'Andriamanitra nanana amintsika. Dia ohatra mbola mijery Tenin'Andriamanitra hafa ihany ary tsika ohatra hoe ny Kolosiana toko voalohany dia 7:20. Dia miresaka izy hoe manomboka amin'ny 4:20. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho ary mahatateraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an-tenany dia ny fiangonana. Izay nanaovana ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomenahy ho anareo, hatateraka ny fitorianan'ny Tenin'Andriamanitra. Dia eto amin'izay izy manazava dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olona masina. Izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny hareny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Dia izany zao ny Tenin'Andriamanitra manazava ohatra hoe Mosesy ny tany amin'ny testameta taloha tany ozy izy. Mosesy tena olona faran'izay nanao fahagagana be dia be mihitsy. Fa Mosesy zao tafiditra anatin'io sokajin'olona resan'ny Paoly hoe tsy nahafantatra an'izany tamin'izany. Dia izy marina mihitsy hoe nafaka nanao fahagagana Mosesy, marina mihitsy hoe afaka nitahiana ny zanak'Israely rehefa matateraka manaraka an'ilay lalàna. Fa ny tanjon'Andriamanitra ozy izy tsy izany. Tsy hoe zavatra ratsy izany, tsy hoe ratsy manao fahagagana, nanasaraka ranomasina zareo, zavatra mbola malaza be hatramin'izao mihitsy ary izany. Zavatra anisan'ny hoe hifaliantsika hoe ny andriamantsika mihitsy mahay fahagagana be ohatran'izany. Nisy fotoana koa zao Elisa nanangana olona tamin'ny maty. Dia izy mantsy izany tsy hoe resaka fitahiana, ilay tsy hoe resaka fahagagana, tsy hoe zavatra ohatran'izany fotsiny. Fa Andriamanitra mbola manana zavatra mihoatra lavitra. Dia Andriamanitra mihitsy ozy izy hoe na hoe Jesosy hipetraka aty anatintsika dia hanorim-ponenana aty anatintsika. Dia dikan'izany mantsy Andriamanitra manana zavatra mihoatra lavitra noho izany ohatra ny mpivady ihany. Izy marina mihitsy ohatra hoe izaho manana zavatra, ohatra hoe izaho zao mandeha miasa ohatra dia mikarama. Dia izy marina mihitsy izaho manana karama ohatra dia raha miaraka amina vadiko dia ohatra hoe omeko an'iny karama iny dia lasa ohatra hoe vidianako zavatra, lasa miaraka mandeha aminah raha ohatra hoe mandeha lavitra.
fa izy mbola misy zavatra hafa mihoatra lavitra noho zany ty amina de hoe zay lasa miaraka de mifankaty. De za mihitsy matsy zavatra nananan'Andriamanitra izy marina mihitsy hoe Andriamanitra manana fitahina, marina mihitsy hoe Andriamanitra mahay manao fahagagana. De na de nahitan'za mihitsy ary n'olona tany amin'ny testamenta taloha de ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mbola misy zava-miafina na le zava-miafina le tsy fantatry reny tany amin'ny testamenta taloha reny. De hoe Kristy aty anatintsika de n'olona tamin'izany tsy nafantatra hoe Andriamanitra kay, Andriamanitra le ngeza be le nanao nampisaraka ranomasina, Andriamanitra le ngeza be le nandatsaka afo avy any an-danitra iny. Andriamanitra mihitsy ho avy de hipetraka aty anatintsika de hiara hipetraka amintsika, de hiara hiaina amintsika isan'andro entintsika mandeha amin'izay toerana rehetra tiantsika andehanana. De zany mihitsy nefa ozy izy ny ten'Andriamanitra le mystera, zany mihitsy le fisehoan'le fitiavan'Andriamanitra faratampony. Nanana fomba anaovana zany izy hoe ateraka vaovao tsika rehefa mandray an' Jesosy de mipetraka aty anatintsika izy de miaraka amintsika foana isan'andro na mifotsika na matory na manao zavatra tsara tsika na mandeha amina toerana tsy tiany andehanantsika tsika de ao anatintsika foana izy miaraka amintsika foana isan'andro. De zany ozy izy ny ten'Andriamanitra le tanjon'Andriamanitra. De zany le fiainana ianarantsika miaina aty amin'ny testamenta vaovao. Tsika tsy ohatry ny any amin'ny testamenta taloha hoe misy lalàna ohatra hoe eninjato mahery de hoe reto ny zavatra atao de manaraka an'iny tsirairay. Tsy zany tsontsika fa tsika manana le personan'Andriamanitra mihitsy, hoe Kristy mihitsy le izy mipetraka aty anatintsika de mianatra mamantatra an'Andriamanitra tsika de mianatra fandray amin'Andriamanitra. De zany mantsy fiainana Kristiana tena izy de zany mihitsy ny ohatrany hoe mahatsara be ny fiainana Kristiana. Tsy hoe Andriamanitra nampiseho ny heviny amin'ny lalàna taratasy fotsiny, fa Andriamanitra mihitsy mampafantatra antsika ny natiorany manontolo aty anatintsika Andriamanitra mipetraka. Korintiana 1:2-7. Faraka ny voasoratra hoe zay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina naniditra tao am-pon'olona na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. De isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny Fanahy, fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na de ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. De eto mantsy mbola mitovy le ty any hoe ny zavatra nomanin'Andriamanitra izy ho antsika le tia anazy na hoe ho antsika le aty amin'ny fanekena vaovao mantsy zany tsika le lasa manana zany hoe fanamasina zany. De ozy izy hoe fanamasina ozy izy mampafantatra de zavatra faran'izay lalina, zavatra faran'izay intime mantsy filaza zany amin'ny teny frantsay hoe zavatra faran'izay tsy afaka nampahafantarin'Andriamanitra olo-kafa mihitsy tany aloha. De ohatra zany zao mpivady, ohatra za zao mahafantatra zavatra mivadiko tsisy mahafantatra mihitsy na de Iray akoatranazy sy izy ihany. De za mihitsy mantsy le fifandraisana tian'Andriamanitra nanana amintsika. Andriamanitra tiana fifandraisana tena akaiky be faran'izay akaiky be amintsika mihitsy. De ny fanamasina mihitsy ary nataon'Andriamanitra hoe anambarana zany hoe zavatra tsisy mahafantatra mihitsy raha tsy izy rery ihany, de tsisy mahafantatra mihitsy raha tsika rery ihany. De afaka manana zany mihitsy ary zany tsika hoe zavatra fantatro ohatra mahakasika ny fifandraisako amin'Andriamanitra tsy fantatrao. Na de mivadiko ary, zay mivady zao mahafantatra zany hoe izy mifampianatra ten'Andriamanitra foana zay isan'andro. Fa za zao mahafantatra hoe mivadiko mahafantatra, manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy fantatro. De ohatran'izany koa za koa zao manana fomba fifandraisako amin'Andriamanitra tsy hainy. De lisy mantsy zany tsy hoe midika zany hoe iza ny ambony na iza ny ambany fa hoe zany mihitsy le tian'Andriamanitra iainana amintsika. Namboarin'Andriamanitra tokana daholo mihitsika zany ten'Andriamanitra ohatra mbola jery ten'Andriamanitra hafa ihany tsika any amin'le Efesiana 2:2-10. De miteny gasy mantsy miteny hoe fa asany isika ozy izy. Fa miteny frantsay hoe ouvrage. Dikan'izany mantsy hoe zavakanto nataon'Andriamanitra tsika namboariny tsy tokatokana, ny zavatra niangaliana, zavakanto mantsy. Ohatra hoe mahafantatra artiste mpanao zavakanto ohatra hoe mpandoko tsika, na ohatra hoe artiste mpitendry, de tsy mitovy daholo ny zavatra ataony na de le zavatra anankiray ny ary heveriny indroa de tsy mitovy. De ohatran'izany mantsy zany tsika amin'Andriamanitra namboarin'Andriamanitra tsika hoe samy hafa daholo, misy zavatra mahasamy hafa tsika daholo tsika rehetrarehetra. De ifandray amintsika amin'izay izy de anana fiombonana amintsika Andriamanitra. De iny le fiainana aty amin'ny testamenta vaovao, tsika tsy manaraka lalàna tsony fa mahafantatra le personan'Andriamanitra mihitsy tsika. De Andriamanitra mantsy le naneho ny tenany hoe tamina persona anankitelo hoe ny Iray de aveo Jesosy na hoe le zanaka na le teny tonga nofo de aveo fanamasina. De za mantsy ny anarantsika hoe hianatra afantatra n'Andriamanitra tsika amin'izany fahafiainon'Andriamanitra zany. De Baiboly mantsy miteny hoe ao amin'ny Jesosy le fahafiainon'Andriamanitra manontolo. De vaketsika amin'izay ny Efesiana 1 de manomboka amin'ny 2. Izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo amin'ny tena anakavanana any an-danitra, ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainana zao ihany fa amin'ny ho avokoa.
dia nampanaiky ny zavatra rehetra hoe eo ambany tongony izy ka nanao azy lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Dia tomantsy izy miresaka hoe izay tena na hoe vatany dia ny fahafianoana izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Dia tomantsy izy miresaka hoe fiangonana ozy izy tsika le fiangonana le tsika le nandray an'i Jesosy dia fanahy iray amin'i Jesosy dia tsika ny vatany. Dia za mantsy mitovy amin'ny mpivady ohatra izao ny vadiko ohatra niteraka dia zanako le naterany izy no nandeha niteraka tany amin'ny hôpitaly fa rehefa niteraka ny vadiko dia zanako. Dia ohatra za mantsy ny zavatra tian'Andriamanitra ataontsika tsy hoe Andriamanitra ohatra nametraka ny tanany tamina olona fa rehefa mametraka ny tanantsika amina olona tsika dia Andriamanitra manasitrana anazy. Dia zany atao hoe fanahy iray amin'Andriamanitra dia mitovy le hoe vadiko vatana iray aminahy ihany ohatra dia miteraka izy dia miteraka zanako. Dia ohatra za mihitsy mantsy tsika ny tena tian'Andriamanitra atao amintsika amin'izay dia izy amin'izay nipetraka tena antsika dia velona amin'ny alalantsika dia manao zavatra amin'ny alalan'ny vatantsika amin'izay izy mitaha olona izy amin'ny alalantsika mampahery olona izy amin'ny alalantsika. Ohatra mamaky ny Korintiana 1:12 koa zao tsika dia miresaka zany tenin'Andriamanitra hoe fanahy masina ozy izy manome fanomezana dia le fanahy masina ohatra zany tia aminany amin'olona hafa dia amin'ny alalantsika izy no maminany. Korintiana 1:12 dia 9 ary zarazaraina ho samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany ary izay miasa amin'ny zavatra rehetra amin'olona rehetra ary izy rehetra dia samy nomeny fampisehoana ny fanahy ahasoa. Dia mantsy izy miteny hoe n'olo rehetra ozy izy dia nomeny fanahy masina fampisehoana na hoe fahaizana maneho an'ilay fanomezana avy amin'ny fanahy masina hanasoa ny hafa dia tafiditra ao anatin'izany ohatra faminaniana mitanisa lista be dehibe izy mitanisa zavatra be dehibe izy hoe ny sasany ozy izy finoana, ny sasany fanomezam-pahasoavana hoenti-masitrana, ny sasany fahaizana manao fahagagana sy ny sisa sasany maminany. Fa tsy hoe reo rehetra reo dia asan'ny fanahy iray ihany zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Dia zany zao tsika mahita ohatra hoe fanahy masina no hoe Andriamanitra ohatra hoe tia hanasitrana olona dia mizara le fanomezana tia amintsika dia amin'izay tsika no mametraka ny tanantsika any amin'ilay olona. Dia za mantsy le fifandraisana tian'Andriamanitra iainana amintsika tsy hoe Andriamanitra manana lisitrana zavatra atao tsony le izy dia hoe reto ny zavatra arana dia raha manao andreto nareo dia tahina, raha tsy manao andreto nareo dia voaozina fa izy hoe za hipetraka ao anatinareo amin'izay dia tonga dia izy mihitsy mitahaka isika hanao zavatra mivantana. Dia zany le fiainana ianarantsika miaraka amin'Andriamanitra amin'izay. Dia izy mantsy mazava ho azy tsika manana baiboly tenin'Andriamanitra manazava le izy fa hoe avy amin'iny mihitsy nefa dia Andriamanitra amin'izay mampafantatra antsika zavatra mivantana. Ny anankiray ohatra manaraka zao amin'ny Petera 1:4 samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo dia tahaka mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay amin'Andriamanitra. Raha misy olona miteny aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra, raha misy olona manompo aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy mba hakalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Dia tsy miteny ny tenin'Andriamanitra ohatra hoe rehefa miresaka izy hoe tsika mifanompo izy na hoe tsika Kristiana zany na hoe tsika samy vatan'i Kristy mifanompo dia ozy izy hoe tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavan'Andriamanitra le misy endrika maro. Dia ndika zany mantsy zany ohatra hoe Andriamanitra ohatra manome fahasoavana sasany ohatra hoe mahay mitady vola be, misy olona amin'ny vatan'i Kristy tena faran'izay mahay mitady vola be mihitsy dia satria amin'izay iny olona iny amin'izay mitantana an'ilay fahasoavan'Andriamanitra dia ohatra hoe mampianatra ny hafa indray lasa mahay mitady vola ohatra na hoe manome vola ho an'ny hafa. Ohatra hoe ny anarako ohatra hoe ny ahoana fomba fatao miasa any ampiasana ohatra olo-kafa nanana zany fahasoavana zany na mpianatra. Dia za mantsy tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra izy marina mihitsy sitrapon'Andriamanitra ohatra hoe azo fisondrotana zany ampiasana fa fomba natanteran'Andriamanitra anazy misy olona manana zany fahasoavana zany mihitsy dia iny amin'izay no mampianatra an'le izy aty aminah ohatra dia afaka mianatra. Dia zany mihitsy mantsy ny fomba fiasan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy te hoe manao zavatra rery ihany fotsiny izy. Misy fotoana ny Kristiana mieritreritra an'izany Andriamanitra ny an-danitra any dia manao izay tiany atao any fotsiny fa tsy zany fomba fiasan'Andriamanitra eto tany fa tsika ny vatan'i Kristy, tsika ny vatany, tsika ny tanany. Andriamanitra zany hoe eto tany tsy manana tanana fa tsika ny tanany, ny tanako ny tanany, ny tananao ny tanany. Dia ohatr'izany koa ny vava, Andriamanitra tsy manana vava raha eto tany fa ny vavako ny vavany dia vavanao ny vavany. Dia zany zao ohatra zao hoe za zao mino zany hoe zavatra teneniko eto ohatra zavatra avy any amin'Andriamanitra dia zany zao fomba fisehoan'izany hoe za ray fanahy amin'i Jesosy mampianatra
mampianatra Tenin'Andriamanitra any aminao ohatra tsy hoe za eto hoe mieritreritra hoe zao ny zavatra tiako ampianarina de hoe tiako hanao zao ny olona de teneniko an'izao tsy zany le izy fa hoe misy zavatra ambara fanamasina amina misy zavatra nambara fanamasina tamin'olona nampianatra na ohatra de ve rehefa mandigny mianatra Tenin'Andriamanitra de misy zavatra aseho fanamasina na de indray zaraiko amin'olona de za zao tsy hoe tsy Andriamanitra ohatra hoe mampianatra Tenin'Andriamanitra atsika izy mihitsy le izy fansafidy zany izy hoe izy fanahy de tsika vatana de tsika vatany amin'ny alalantsika izy manao zavatra ohatra n'le ohatra anankiray toy ihany ohatra hoe vadiko rehefa te hananjanaka de tsy hoe za lasa mandeha miteraka za lehilahy de za tsy miteraka fa izy ohatra hoe te hananjanaka de mafantatra zany tsika roa lehibe tsika mafantatra ohatra ny hoana ny fomba ny tonga hoe lasa misy zazakely le lasa teraka de mafantatra zany tsika hoe misy an'iny fitambarana iny de lasa rehefa miteraka mivadiko ry de miteraka zanako de ohatran'izany mihitsy Andriamanitra rehefa hoe ray fanahy amin'ny Jesosy tsika de rehefa manao zavatra amin'izay tsika aveo de fahasoavan'Andriamanitra le izy fa tsika no mitantana anazy de tsika no mamela izy mivantana an'le olona fa izy Andriamanitra mihitsy ny tompo le fahasoavana hatramin'ny voalohany de zavatra jerentsika farany mantsy hoe mahakasika an'izay fifandraisana amin'Andriamanitra zay ihany fa Jesosy koa efa nampianatra an'izany zao natoko fahatelo de 15 de ty mantsy Tenin'Andriamanitra malaza hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao de nomena ny zanalahy tokana ino mantsy le zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy fa nitanjona izy hoe mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay de nitanjona mantsy zany zavatra tsony Jesosy zany hoe fiainana mandrakizay de tsika mantsy mieritreritra zany fiainana mandrakizay zany hoe vela mandrakizay any an-danitra fa tsy zany ary ny dika zany fiainana mandrakizay manomboka zao rehefa mandray Jesosy tsika de manomboka ny fiainana mandrakizay fa izy any amin'ny zona toko 17:7 Jesosy mivavaka hoe ary zao ny fiainana mandrakizay de mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy zay efa nirahinao de zany ny fiainana mandrakizay izy misy an'le fiainana mandrakizay le eritreretintsika hoe fiainana mandrakizay ma zany tsy fiainana mandrakizay fa fiainana ho avy ile tsomba baiboly hoe fiainana ho avy fa le fiainana mandrakizay rehefa mahafantatra an'Andriamanitra tsika zao de manomboka de le fiainana mandrakizay kosa izy de mahafantatra an'Andriamanitra de le mahafantatra mandrany tsy miresaka hoe mahafantatra kely tsy miresaka le ohatra ny hoe Mosesy zao nafantatra nisy fomba nafantara Mosesy an'Andriamanitra fa tsy iny le izy fa le fahafantarana an'Andriamanitra feno de le nivakitsika tany amin'ny Korintiana 1:2 teo hoe Andriamanitra nanomana maneho an'le zavatra le tena lalina indrindra any aminazy any mihitsy izy de asehony amintsika amin'ny alalan'ny fanamasina de nitovy le resantsika tany aloha teo ihany hoe le mystère izy Paul de Christy misy ny tonga hipetraka hiara ionina amintsika isan'andro ohatran'izany le fahafantarana tian'Andriamanitra nanana amintsika zany hoe mbola mihoatra lavitra no hoe fifankafantarana mpivady zay tsy mivadiko zao ohatra ndraindray tsy mifankahita ihany ohatra za zao manao zavatra eto de izy manao zavatra hafa fa ny tian'Andriamanitra mantsy zany mbola mihoatra lavitra noho zany hoe hiaraka amintsika foana izy isan'andro de entsika mandeha n'aiza n'aiza de isaky misy zavatra mitranga de hiteny amintsika foana izy ampafantatra hoe zao ny toetrako mahakasika an'izany zavatra zany de mampianatra antsika izy de miresaka amintsika foana ny fanamasina isan'andro de zany mihitsy le zavatra tian'Andriamanitra ampahafantarina antsika de izy marina mihitsy hoe rehefa tonga any amin'le fiainana ho avy sika rehefa tonga any an-danitra de hoe mahita an'Andriamanitra mivantana be amin'izay de mety hoe mora kokoa le ahafantarantsika anazy bebe kokoa fa izy zany afaka tompoko zao de afaka manomboka fiainana mandrakizay tsika zao manomboka miaraka amin'ny fanamasina tsika de manomboka mamantatra an'Andriamanitra ohatra ny ahoana le fiainana amin'le fiainana vaovao de za mihitsy mantsy zavatra anisany hoe jerentsika manomboka amin'ity vidéo androany ity de manomboka hiresaka tsika hoe atao ahoana mandray fanamasina hijery le zavatra le fampanantenana nataon'i Jesosy mahakasika amin'ny fanamasina reny tsika fa izy hoe zany mihitsy le zavatra ianarantsika ty amin'ny fiainana Kristiana mianatra tsika hoe ohatra ny ahoana amin'izay zany miaraka amin'ny fanamasina zany de raha jery Tenin'Andriamanitra kely anankiray manaraka ny tsika le Galatiana 4 de 1 efa vakitsika kely amantsy zay tamin'ny vidéo farany de miresaka zany Tenin'Andriamanitra hoe ary satria zanaka ianareo de nirahan'Andriamanitra ho atao-potsika ny fanahy zanany miantso hoe Aba Ray de zany zao miresaka izy hoe nirahan'Andriamanitra atao-potsika izy fanahy zanany fanahy Jesosy mantsany de miantso hoe Aba Ray zany mantsy le fifandraisana akaiky amina dada izy manjany amin'ny teny gasy ohatra ny hoe tsisy olona miantso ny dadantsika Aba zany tsika de ohatra ny hoe tsy de mahazatra fa raha ataontsika amin'ny fiteny isan'andro zao de ohatrohatran'izao hoe nirahan'Andriamanitra atao-potsika izy ny fanahy zanany miantso hoe dada de dinga zany mantsy zany ohatra tsika zao miantso an'Andriamanitra hoe Andriamanitra matetika fa tsy tena matsapa an'izany hoe akaiky be ohatran'izany hoe dada izy de hoe afaka hitaraina na afaka hiresana zavatra ohatran'ny hoe mamenatra ohatra hoe akabeazany ohatra hoe ny vehivavy mihitsy mantsy matetika manao zany
ohatra hoe tsy fantatra hoe marary fadimbolana ohatra zavatra ohatran'izany zao tsy de tiana vehivavy resana amin'Andriamanitra fa zavatra ohatran'izany mihitsy nefa le tian'Andriamanitra tenenina hoe izy mana fomba fifandraisana vaovao amin'izay de akaiky be ohatran'izany mihitsy le izy de mifampiantso hoe dada miantso an'Andriamanitra antsika hoe dada de miresaka amin'Andriamanitra antsika izay zavatra anisan'ny mamenatra indrindra mihitsy ohatra de afaka resantsika amin'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy koa ary resaka zany hoe izay zavatra lalina indrindra any amin'ny sain'Andriamanitra any izay zavatra mahakasika an'Andriamanitra tsisy mpafantatra mihitsy de ho resany amintsika tany amin'ny Korintiana 1:2 de andininy 10 hoe fa ny fanahy no mamantatra ny zavatra na de ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza zany sitrapon'Andriamanitra amintsika hoe ho ampahafantariny antsika na de izay zavatra lalina indrindra tsisy mpafantatra any aminazy ihany mihitsy ary fa zany koa ny fifandraisana tiany ananantsika aminazy hoe tsika koa miaraka amin'Andriamanitra na de amin'izay zavatra mamenatra indrindra ary de tamin'isany faniteny zany Tenin'Andriamanitra le tamin'ny Hebreo 4 de andininy 9 de ozy hoe kaoka sika ozy izy anatina seza fiandriana fahasoavana amin'ny fahasahina mba ahazoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory na amin'izay andro ilana izay andro mamety an'izany matsy ozy izy ny Tenin'Andriamanitra no hoe amin'izay andro ilantsika famindrapo mihitsy de na izay amin'ny fotoana ohatrany hoe ambany indrindra ny fiainantsika mihitsy zany amin'ny fotoana hoe atsapantsika hoe tena menatr'olona tena hoe tsy tiako tantaraina amin'olona ntsony mihitsy zavatra nataoko zao de ozy izy hoe manatonana ozy izy amin'ny fahasahina manatonana fa za aty aminahy misy seza fiandriana zany fahasoavana zany de za mantsy le fomba tian'Andriamanitra ifandraisana amintsika Andriamanitra tsy te hampafantatra antsika amin'ny alalana boky be fotsiny ohatra fa Andriamanitra te hampafantatra antsika ny natiora ny toetrany mianara amiko ozy izy Jesosy raha ohatra hoe mbola manohy mijery ten'Andriamanitra hafa ihany sao tsika de Mateo 1:20 de manomboka amin'ny 7:20 ny zavatra rehetra natolotry ny ray koay ary tsy misy malala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray ary tsy misy malala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka izay tia ny zanaka anehoana azy de mbola mitovy teo an Jesosy miteny hoe zaho ozy izy mahafantatra ny ray de izay tiako anehoana anazy koa mahafantatra ny ray de avy amin'izay izy miteny le Tenin'Andriamanitra malaza mihitsy mantsy zany hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho anome anareo fitsaharana entiny zokako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina po de hita fitsarana amin'ny fanahinareo ianareo de mbola mitovitovy teo an'izany Jesosy koa ary niteny an'izany zany tamin'izy taty hoe mianara amiko ozy izy de ina le zavatra ianarana amin'ny Jesosy zavatra fantany de izy mahafantatra ny ray de za mantsy zany ny zavatra tian'Andriamanitra iainantsika tian'Andriamanitra tsika hanana zany fiainana hoe akaiky zany de mianatra tsika mamantatra an'Andriamanitra de iny le tsy niten'Andriamanitra hoe fiainana mandrakizay de manomboka zao ny fiainana mandrakizay raha ohatra hoe manapa-kevitra an'izany ianao za manomboka androany hianatra mamantatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy de manomboka zao ny fiainana mandrakizaynao de izy mantsy mazava ho azy misy olona hoe rehefa tonga any amin'le fiainanao hafa izy zay vao tena nanomboka an'izany fiainana mandrakizay zany fa eto izy tsy mahafantatra an'Andriamanitra mihitsy ohatra fa Andriamanitra mantsy zany te hampafantatra ny toetrany amintsika de tsy amin'ny alalana fombafomba tsy amin'ny alalana listana zavatra atao sy tsy atao tsy amin'ny alalana lalàna ntsony fa Andriamanitra mihitsy hipetraka teo anatintsika de miresaka amintsika isan'andro mampianatra antsika zavatra de maneho antsika ny toetrany de mahatonga antsika hoe amoaka le toetran'Andriamanitra amin'izay de zany mantsy fiainana Kristiana tsy hoe manaraka lalàna ntsony tsy manaraka fombafomba ntsony tsika fa manana Andriamanitra tena antsika de mianatra mamoaka n'Andriamanitra ty ivelany de rehefa mivoaka ty ivelany Andriamanitra de mamoaka ny toetran'Andriamanitra mifanaraka amin'ny lalàna ho azy ihany le izy mazava ho azy fa izy mbola tsara be mihoatra ny lalàna mihitsy ary raha miteny lalàna ohatra hoe ampafolo-karena ohatra ny fanomen'olona fiangonana fa rehefa manana iny fitiavana antsika de manome mihoatra de afaka manao zavatra mihoatra be lavitra noho le zavatra tao anatin'iny lalàna voasoratra iny mihitsy ary tsika rehefa mianatra zany hoe Andriamanitra ty anatintsika de za mantsy zany ten'Andriamanitra vakitsika androany de zavatra tena ianarantsika makasy manomboka amin'izao video zao mihitsy indray mantsy hoe le fifandraisana amin'Andriamanitra de zavatra manomboka resantsika manomboka amin'ny video manaraka le hoe resaka fanamasina hoe toeran'ny fanamasina amin'ny fiainantsika Kristiana de le fomba fifandraisantsika amin'ny fanamasina de iny le zavatra ataontsika miaraka amin'ny fanamasina fa tena hoe zavatra tena mila fantatsika androany fotsiny zany raha hoe fitinana kely de hoe Andriamanitra te hifandray amintsika amin'ny alalan'ny fanahiny de ny fomba hifandraisan'Andriamanitra antsika amin'izao amin'izay de izy hipetraka tena antsika de ampafantatra an'izay zavatra lalina indrindra tsisy mpafantatra any aminazy ihany ary de ampafantariny antsika amin'ny alalan'ny fanamasina de mahafantatra zany koa tsika hoe Andriamanitra te hifandray amintsika hoe fanahy iray amin'ny Jesosy tsika de tsika ny tanantsika ny tanan'Andriamanitra vavantsika ny vava ny masontsika ny masony
de tena hoe amin'ny alalantsika le lasa mpitantana le fahasoavan'Andriamanitra de mitovy le tany amin'ny Korintiana voalohany toko 12 teo ihany na de te-hanasitrana olona ny fanamasina de tsika nomen'Andriamanitra fanamasina zany hoe fanomezana manasitrana zany de manasitrana olona amin'ny fotoana tokony hanasitranana raha iteteny zavatra amin'olona ny fanamasina ohatra de tsika nomen'Andriamanitra fanomezana hoe maminana hoe mahafantatra na hoe teny fahalalàna de miteny le zavatra amin'olona de zany fifandraisana amin'Andriamanitra zany foana ary ny ataony am-piangonana raha ohatra hoe efa nanomboka mivavaka tany amina fiangonana hoe mahafantatra fanamasina ianao de mahatsikaritra an'izany de misy fotoana pastera ohatra miteny maminany ho an'olona eo ambany na hoe misy fotoana rehefa samy miresadresaka eo ianao de nisy fotoana ianao nomen'Andriamanitra teny de nitenena tamin'ny olona de tena iny marina le zavatra ny andrasan'le olona de za mantsy zany le izy de Andriamanitra manana tena hoe fiainana mahafinaritra be mihitsy fiainana kristiana fiainana mahafinaritra be fa hoe mianatra fotsiny sika ohatry ny ahoana am'izay ary izy inona am'izay le zavatra misy inona am'izay le zavatra nanako amin'i Jesosy de inona am'izay le zavatra azoko atao rehefa miaraka amin'ny fanamasina de zay ny Tenin'Andriamanitra vakitsika androany de manomboka ny video manaraka sika mianatra mahakasika amin'ny fanamasina am'izay satria tinao ao fazanaka malalanao satria